Raharaha amboly malaza tandrevaka ireo mpitsabo no nafaty any Jessica nampanao fitiliana ny ivelany ireo fianakaviana amantarana ny marina. Lanonana fametrahana samboady ny député no najanga voalohany tsy henitra ny fanapa-keviny ireo mpikarakara. Fianam-pirenena terorisma d'État no misy eto Madagasikara ankehitriny hoy ny Foy Ravalomananamarika. Zoma 20 Aogositra 2024 manatitra ny arabatombokilasy tongovavy tonga soa nato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasako anao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany fitondrana jadona tsy refesy mandidy mpanitsakitsy adalana no misy ankehitriny potika vao hitsakitsaka ao anatin'izany lalàna fototra sy ny zon'olombelona izay miantoka ny demokrasia hoy ny firaisan-kina Androany. Tsy taza-potsiny izany izy ireo fa andray ny andraikitra nomeny lalàna azy hamaranana ny fanapotehana sy fampahantrana ny vahoaka malagasy. Miantso ny rehetra ihany koa izy ireo samy tompon'antoka amin'ny fanarenana ny firenena. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Tahiriniana. Mitohy ary miverimberina ny fantokan-dalàna eto amin'ny firenena amin'ny fanampenam-bava sy fanakatsakanana miseho ny endriny maro izay manapotika ny demokrasia. Mianafatra ihany ny tsy fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy mivory izay fototra omeny ny lalam-panorenana ny olom-pirenena sy ny antoko politika hoy ny firaisan-kina Androany. Porofon'izany ny fandavan'ireo hetsika samihafa hokasain'ny fanoherana tao any Mahajanga Androany sy Rampitso Sabotsy. Eo ny famorian'ireo mpikambana anatin'ireo antoko politika mandrafitra ny firaisan-kina sy ny lanonana fametrahana samboady ny solombavambahoaka voafito ao Mahajanga voalohany. Ireo hesika rehetra izay nikasain'ny vondrona firaisan-kina ho atao tany Mahajanga ireo dia tafiditra ao anatiny antsoina hoe fanesika sena ny fiainana ara-politika na animation de la vie politique izay zo sy asa ara-didy tokony ataony antoko politika araka ny andininy fa 5 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 2018-008 na dia ny fanaraka sy natao ho fanantantarana ny lalàna velona eto amin'ny firenena avokoa azy ireo esika zay ny kasaina atao tany Mahajanga izy ireo ary dia nanaovana fangatana ara-dalàna sy ara-potoana tamin'ny fanjakana dia nolavy ny solon-tena-mpanjakana tany Mahajanga ny antanterana ny vondrona firaisan-kina ireo esika ireo ka dia sady sy nahazo alalana amorony mpikambana ao amin'ny vondrona firaisan-kina no sady nosakanana sy ametraka ny samboady ho an'ny solombavambahoaka izay voafidy tamin'ny anarana. Misy ny mizana tsindrinila amin'ny fanaisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena. Malalaka amin'izay ataony ny avy amin'ny mpitondra sangiara ny fanakatsakana lava kosa ny fanoherana. Na dia ny lalàna zao aza ny mamezo azy ireo anatanteraka ny asa sy andraikitra amin'ny mantoko politika avelona azy. Endrika tsy fanajana zo avokoa izany. Akoatrany mizana nefa dia erantsika maheno sy mahita fa ny antoko politika mpitondra dia mahazo alalana mitetiny distrika mitetiny commune rehetra mamory sy manao fanesikesena na redynamisation ho an'ny mpikambana ao aminy ary tsy vitany zany mahazo alalana izany tety faritra sy amory olona manerina nosy ihany ny antoko fa mbola mampiasa ihany koa ny fitaovam-panjakana ny RNM sy ny TVM ampita ny vaovao mikasika ny esika politika ary manao ordre de mission daholo ny olo mandeha mio reo minisitry ao amin'ny fitondrana. Fanaparam-pahefana, fanapotehana sy famonoana mivantana ny antoko politika sy ny demokrasia no antikana ny fihetsiky mitondra ankehitriny ho ny fanamafisana. Voatery miditra amin'ny didijadona sy fanjakana tsy refesy mandidy ny mpitondra fanjakana vokatry ny tsy fahaiza mitantana ankehitriny izay midika ho famadihana tanindrazana. Tsy misy tsy voakasika ny sehatra rehetra anka tonga hatramin'ny fanapotehana ny demokrasia. Ireo zava-misy zao dia fanohizany ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fanisikisana ny lalam-panorenana sy ny fandikana ireo lalàna velona eto amin'ny firenena. Izao fiesika fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra zao dia fanapotena sy famonoana mivantana ny miariary ny antoko politika sy ny demokrasia eto Madagasikara. Izao zava-misy izao dia manapirofo fa fitondrana jadona sy refesy mandidy no misy eto Madagasikara. Sady efa potika ny lafina ara-toekarena
sy ara-sosialy malagasy noho ny tsy faezany mitantana ary miseho eseroa ny afera maloto maro sambihafa de izao mpiteny izao ihany koa ny zo politika sy ny fahalalana fototra ho an'ny vahoaka malagasy noho nyreo anton'ireo dia manambara amin'ny vahoaka malagasy rehetra zahay fa izao fiasaka ataon'ny fitondrana izao dia famadinany tanindrazana sy fantokana miverimberina ny lalampandrena ary fanaovana tsirambina ny andraikitry mampitondra azy ireo tsy mendrika ary tsy sahazany firenena sy ny vahoaka malagasy nitsony zava-misy ankehitriny hiditra ntsehatra andray andraikitra ny firaisan-kina amaranana ny fanapotehana sy fampahantrana ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavana ny atefa mivantana malagasy any koa anefa ny fanontanian'izy ireny hoe mbola mety fa izao miantso ny sehatra iraisam-pirenena andray ny fepetra malohany zava-misy eto ny vovonana firaisan-kina araky ny andininy fa raika amin'ny telopolo am'zato ao amin'ny lalam-panorenana de heloka azo itoriana ny mpitondra eo anivon'ny fisarana havo ireo eloka ireo ary mitarika ny fanalana azy amin'ny toerana manameloko tanteraka izao fiesaka ataon'ny fitondrana izao zahay ary manambara fa tsy mendrika ny vahoaka ny sy ny firenena malagasy ny mpitondra ankehitriny andraina indraikitry tandrify anay izahay mifanaraka amin'ny zo sy ny fahefana omeny lalàna anay izahay avy ato amin'ny fanoerana ho famaranana izao fanapotena ny firenena sy fampahatrana ny vahoaka malagasy zao na izany aza nefa de ny vahoaka malagasy ihany ny tompony teny farany ny vahoaka malagasy ny tompony fahefana fena ny vahoaka malagasy no nampindrana ny fahefana ho an'ny mpitondra ankehitriny koa mipetraka ny fanontaniana manao hoe mbola mety amin'ny vahoaka malagasy ve izao zavatra miseho zao mitodika aminareo ihany koa zahay feonambe iresa-pirenena ihany koa mba izerakaiky ny zava-misy eto Madagasikara ary andray ny fepetra rehetra atao anampiana ny vahoaka malagasy hiala amin'izao zadina sy fanisikisana ny zon'olombelona izao ankehitriny tsy misy tsy hiarany sakana ka tsy afaka manao hevitra avokoa na ny toko politika na olo-pirenena tsotra hatramin'ny mpanao gazety eto amin'ny firenena tsy taza-potsy ny manoloan'izany ny firaisan-kina fa andray andraikitra ho fanavotana ny vahoaka malagasy miantso ny rehetra ihany koa izy ireo mba samy tomponantoka amin'ny fanarenana ny firenena ambaraka tanteraka ho an'ny Madagasikara ny fihetsika sy amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho ny filoha Ravalomanana Marika androany potsika tanteraka ny fiainam-bahoaka voasiosy ny demokrasia tsy misy fampandrosoana avanina terorisma d'État no misy eto ankehitriny ny fanamafisana anao ny fomba rehetra araka ny fahefana omeny lalana azy ny fanoherana ampitsarana ny fampahoriana ny vahoaka malagasy eo ampelatana ny mpanonga-panjakana sy olona tsy demokraty ho kosa tsy teny irandriana solony aiko fanampanazavana mibaribary toy ny vaiakandrina ny tsy famombiaza pitantanana fatapoko fatapirenena ny zava-misy rehetra izay enatra sy fahafambaraka tanteraka ho an'ny Madagasikara anatrian'izao tontolo zao ho ny filoha Ravalomanana Marika androany potika tanteraka ny firenena tsy misy fampandrosoana avanina terorisma d'État no misy eto ankehitriny ny fanamafisany malona ny fanampenam-bava sy fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra efa nilaza foana am'ireny teny reny fa tena terorisme d'État ty zavatra misy eto Madagasikara ty zao a fatapoko fatapirenena fantatro mpikambana anatin'ny sadeka ny secrétaire général voaniona tamin'ny omaly a ny azy mibe indrindra mieritreritra ny hoe tsy hitan'ny aloko izy ka hitantsika ao satria tena tsy mbola nahita firenena reny eto amintsika am'izao fotoana zao firenena nandroso tsara iny a nanana maizy azy ny olona mba fiererina hoe mba tena miendrika hoe malagasy zao miafina daholo mitsoka daholo ny tanora mitsoka daholo zay afaka mitsoka no ny tsy fisian'ny fampandrosoana eto Madagasikara fa de reto moa zany a mbola voale secrétaire exécutif any zadeka ny eto fa mbola hafa ny chef d'État de zay any zatra tiako resana anareo tena afabaraka za fa laza tamin'ireo menatra mihitsy any mionandrolondreo menatra niona tamin'ny président Tambombekia menatra miona tamin'ireo leandreo fa ino zay zavatra misy any de tena loza ho aty maro tsy lisy moa tena tsy malagasy ka tsy hitako zay resana azy amin'ireo
tsy azony tsara zany ny tena zava-misy mamoetra ny fihetsika sy amin'ny mpitondra fanjakana manoloana ny raharaha miantraika amin'ny fiainam-pirenena ankehitriny eo ny rarahabohina 777 ny raharaha fanampizinana ara-tsakafo indrindra ny ady amin'ny kolikoly misy ara miteny fa hoe tsy de tena mitombona tsara tsy mitombona ve zatra resahako to planina ngeda be manidina de tsisy ahita tsisy afantatra misy procédure ny nanaovana an'izy iny de ilaza koa hoe sasa mba tsy mary ny tele fanapozinany tiako efatra mitelopolo ndray zao maty de tsisy fihetsika tsisy mba fiaraha mioro tsisy loza sady tsy fomba amin'ny malagasy manaraka ny fombatsika malagasy hoe miaraha ory an'zay ory noty mbola miady amin'ny corruption laza sasa fa hoe tsy mitombona ny corruption ampitomboniny nareo mampitombona azy tsara hoe mal placé ony ore olony izy tsy malalana fa ianao mal placé mipetraka am'le toerana maramara mihitsy ty fiainany ty tena gaga manonjany rehetra izany amin'ny fomba rehetra araka ny fahifanome lalana azy ny fanoerana ampitsarana ny fampahoriana ny vahoaka malagasy eo ampelatana ny mpanonga-panjakana sy olona tsy demokraty hoy koa sy teny randriana solonyaiko eto zay de manambara amitsika vahoaka malagasy rehetra mba ho tonga saina tsika rehetra hiara ijora hanohitra zao fitondrany jadony ingaerajoelona zay olona tsy demokraty mihitsy olona mpanonga-panjakana tsy maintsy ka hitondra anty firenena atyka dia tsy maintsy hijoro zahay ao amin'ny antemera-pirenena hampiasa ny lalàna rehetra ny fahefana rehetra nomeny lalàna anay mba ampitsaharana faran'izay haingana ny fampahoriana ny vahoaka malagasy mitaky fahatongavan-tsaina sy fijoroany vahoaka malagasy rehetra ny zava-misy ankehitriny manodidina izay vaovao izay na eo azy ny fanapaha-kevitry ny OMC ao Mahajanga nandany fangatana nataon'ny firaisan-kina naovana ny lanonana fametrana ny samboadiny solombavam-bahoaka Fakandro Christian nilaza ity olom-boafidy ity fa tsy verina amin'ny fanapaha-keviny ny vahoaka mpifito ao Mahajanga voalohany no nangataka nanatanteraha ny lanonana io amin'ny datiny Rampiso ka tsy azo iverenana hoy ny fanamafisana mifono fanapaha-kevitra politika ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana manoloana ny zava-misy miantso ny rehetra anohitra ny didy jado na tia napetraka eto amin'ny firenena ity solombavam-bahoaka ity fanadiadiana nandalo tena tohatra ara-dalana avokoa ny fikarakarana ny lanonana fametrana ny samboady ny député Fakandro Christian Mahajanga Rampitso herinandro mialoha no efa napetraka ny fangatana lalana ho amin'izany teny amin'ny toerana voatokana efa nakatoaviny manam-pahefana tany toeran'izany saingy nivadika tamin'ny lazaina izy ireo ny fanohitra tanteraka tamin'ny fifampiresahana araka izany ny zava-misy izay miendrika fanapaha-kevitra politika ho ity solombavam-bahoaka ity hitatsika fa mifono décision politique na ny fivoriana OMC tao hoe efa tsy nisy fivoriana fa zavatra efa voaomana nefa andro ray melohany io efa nanaika verbalement zany ny préfet zany amin'izay fotoan'izay de tapitapoka teo moa zany nahita zahay an'izay fanapaha-kevitra zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny fampiresahana ka zay no mampanontany tena eto hoe fa manenina loatra rehefa ny fanoherana manao zavatra na zavatra zo fototra ary koa tsy tokony sakana nefa desakanana amoronana ireo karazana tsianga-kevitra zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra tena misy marina satria zany lanonana zany ty teraka korontana velively izany efa lasa mialoha avokoa ny fanasana ho amin'ny lanonana ity ny vahoaka mpifito ao Mahajanga mihitsy no nangataka sy ny fidy io daty io ary tazonina Rampitso zany ny fanamafisana tsy verina amin'ny fanapaha-keviny araka izany ny solombavam-bahoaka fa atao Rampitso ny lanonana fametrana samboady amin'ny solombavam-bahoaka voafidy azy ary zahay mpikarakara koa moa zany mbola mitazona an'izay zavatra izay fa tsy afaka iverina intsony zahay eo ny fandaniana rehetrarehetra efa natao manodidina an'io zavatra io eo indrindra koa moa zany ny fangatany vahoaka satria tsara no mahafantarana an'izay ny vahoaka zany no nangataka an'io fametrahana samboady io ary ny fidy an'io daty io ka tsy hitako ny olona miroso efa momana amin'izany zay androany zany efa misy hetsika no atao fanomanana an'izay ary provena io Rampitso fanavakavana sy fanaovana tsinotsinona ny vahoaka ny Mahajanga ny zava-misy ho ihany ny fanamafisana refesy ny mpitondra fanjakana sy ireo ombotendry ary ombofidy
ataony tsy misy dikana izy ireo manoloany zao zava-misy zao mandrefy atsika rehetrarehetra izy a indrindrandrindra moa fa zahay aty amin'ny faritra koa moa nivoaka ny Mahajanga refesindreo a ary tsy asian'ireo tompon'andraikitra na olom-boafidy a na olom-boatendry izay miasa eto a dikany sy fotony a amin'izao a zavatra miseho a eto an-tanàna amin'ny Mahajanga izao. Tokony hatongasana ny malagasy ny zava-misy ho ity solombavam-bahoaka ity manjaka ny jadona sy ny fanampenam-bava ireo olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana. Izy ireo kosa afaka manohy ny fampanantenana pokaty sy fampahantrana ny vahoaka ny kahalalahana. Ka eto moa zany a anaovana antsoavo amin'ny vahoaka malagasy a mba samy ho tonga saina atsika manoloana an'izao a jadona napetraka amin'ity firenena ity. Zao sahady sika dia fa mahita fa hoe ny olona rehetrarehetra tsy mitovy hevitra zany a na antoko hafa tsy mitovy amin'ny hevitra ny mpitondra zany a mazava ho azy tsy afaka anapoketsiana nefa ireo amin'izao fotoana zao a manao propaganda partout manasa ny lohan'ny malagasy manery ankolaka ny vahoaka malagasy hanaiky sahady ny fisiany troisième mandat zay ataon'ity filoham-pirenena ity nefa eo tsy vita eo ny fanosena ny malagasy amin'izao zavatra hitatsika irahantsika mahita amin'izao nefa ho deterrena fotsiny hanaraka ny sitrapony sitrapondreo mianakavy zany isika rehetrarehetra. Nambarana eny amin'isay tao Mahajanga fa tsy azo ataony mamoronona amin'izao fandraisana ny Sadek izao. Eo ihany koa ny fisiana AZF izay tanterahana ao Mahajanga ka antony andavana ny fangatahany nataony firaisan-kina. Lafombavao hafa tanteraka kosa indray Sanoto Mandry Omaly i Jessica Malala isan'ireo tanora nanatrika ny fety fankalazana tsingeritaona teny Ambohimalaza ny 14 Jona lasa teo. Tafakatra 430 araka izany ireo namonainy tamin'ity fanapoizina anaran-tsakafo ity. Efa nivoaka ny hopitaly Malala Jessica saingy niverina ny hopitaly indray ny tenany ary nizao nitarika ny fahafatesany izao. No mafisiny dadany Jessica fa tandrevaka nataony mpitsabo no nitarika ny fahafatesany zanany ka naovany antso mba hijeren'ireo tompona andraikitra ny fomba fandraisana marary eo nivony hopitaly HR. Narcisse Karazafy, Andry Rakotomalala. Rovolana latsaka kely tao aorian'ny fetina tsingeritaona tany Ambohimalaza tafakatra 430 amin'izao fotoana ny isan'ireo namony ainy atao aorian'ny ny sabotsiny. 17 taony Malala Jessica izay namana akaiky ny tompety efa nijoro vavolombelony Malala Jessica fony izy nivoaka ny hopitaly fa sitrana somatsara kanefa niverina narary ka dia izao inindaosy ny fahafatesana izao. Raha ny filazany dadany dia nitaraina mafy ho sepitra i Jessica ka naverina niditra hopitaly ny Aogositra Ratsato ka ny sampana manokana no niandraikitra azy. Nitandrevaka nataon'ireo mpitsabo tao amin'ny HR no nitarika ny fahafatesan'ny zanany hoy dadany Jessica. Raha noraisina tanana araka ny tokony ho izy Jessica hoy izy dia tsy namony ainy toy izao. No mafisiny fa intelo nafindra efitra fitsabony Jessica ary nampanatenaina fa profesora faran'izay mahay no andray an-tanana azy kanefa tsy izay no niseho fa ireo dokotera mpianatra iray ao anivon'ny HR no niandraikitra ny Jessica. Professeur am'lazay professeur fahazahantena enjana ny entina professeur tonga tany ny larbi maraindrana sa tatrandro ny larbi zany folotra ihany professeur antao ny alina moa zany dia afa mpianatra ny ao tsisy dokotera amin'ny tena mampifilafila tsy maninona ny tena marina tsisy fahaizana mankelarina fa za manamy marary any adinray atsasakady no avy bena ny rehetrarehetra tsisy ninina aiza le olona petrake ny fizahana ny tension ny hafanana tonga tsy hita le olona aiza ny dokotera tsisy dokotera tany tany ambony tany tarainy le zaza ahoana natao efa miakatra ihany le zaza tonga ny tamoro sasany natao ambe azy fa tsisy hevitra tsony fa gravy fa tsisy hevitra tsony fa tandrefaka ny dokotera fa tsony dokotera io fa tsony professeur io ninonino nataondrareo na tsy zana raha fa namandraka zato manaraka.
ankoatra izay tena mbola mampametram-panontaniana hoy kosa Imamany Nombana ny nampidirana ny fenoasina ilay topety any amin'ny fonjany Manjakandriana kanefa raha nahafatesana olona 430 be izao no nahavoasarikotra azy. Mbola manjavozavo ihany koa ny raharaha hiatrany ity renim-pianakaviana ity. Fantatra koa fa nampanao fitiliana any ivelany ny fianakavian'ireo niara-mboina fa tsy ny olona tamin'ny fanazavan'ny mpitondra hoe Belladonna sy Datura no pozina nahafaty ireo tanora iady sy tady hatramin'ny farany ny marina mahakasika ity raharaha ity izy ireo. Nampidirina ponjafonjomaika ozytsika nanaika hoe nampidirina ponjafonjomaika fa tenenako hoe hafahafa ihany le izy hoe maninona moa zany no hoe any Manjakandriana izy ny fonja iny satria nefa ny olona 5 telo amby telopolo ny Manjakandriana izy nahetana fa tsy alefa nitsefa zay aloha zany anankiray hafahafa amiko ihany raha za mandinika ny zava-misy rehetrarehetra eto amintsika hatramin'izay hoe olona namono vadiny ara mangalatra iry anany nalefa ny atsefa vao mefa olona nafaty olona 4 amby telopolo dia alefa ny Manjakandriana ve dia ohatran'izay aloha zany zao hitako hafahafa kely atsy inona no antony manokana nanaovana anazy any Manjakandriana. Dia ny anankiray koa tena maizina aminay aloha hatreto hoe izay moa zany manao antsoantso avofoana mbola veriko foana hoe ny ainjanakay ny latsaka sarobidy aminay ny ainjanakay fa tokony kosa ilay izy tsy atao amaivanina foana amaivanina loatra tena hoe loatra ho izay satria tena hoe tapitra hatremin'ilay hoe Belladonna ve dia Datura dia fiankozinina ny kozinina sy ny tariny fa arak'izay azo atao ny anafainganana an'ilay izy sy ilay izy aloha zany tena marina raha ohatra manaiky hoe iny zany atao hoe arak'ilay tenenin'ilay ramatoa anankiray fa iny no valiny dia mionona tena tsy mampionona anay ilay izy satria vao miara nakarary anay indray nalolabe tena izany tokoa ve nafaty an'ilay zanakay tena hoe amiko zany tena tsy vita ilay mieritreritra an'ilay izy. Tsy fantatra koa ho hiatrany Imamany Nombana raha hijanona hatreo na hitohy amin'ny fanadiadiana lalina ity raharaha ity hatreto mantsy mbola tsy fantatra ireo fianakaviana niara-mona ny dadi-pitsarana no amafisy ny Imamany Nombana fa tsy ionona amin'ny fanambarana nataon'ny mpitondra fanjakana izy ireo. Mijano eo amin'izay vaovao izay mitaky ny famoahana ny marina izay toa fenina manoloana ny raharaha Ambohimalaza ny rodoben'ny mpanohitra na ny RMDM. Maro ireo raharaha mampisavorivory ny sain'ny vahoaka malagasy saingy ny atakomana sy afenina noho ny famaizan'ny fanjakana andray ny fionana tapon'ny SADC hoy ny filoha lefitry ny RMDM. Mitaky ny sinifikaonam-pirenena farany Jamaika ny RMDM fa indrindra ny fandravana ny gouvernemanta izay tsy mahavita azy ka misitona ny firenena anaty izy fara natsisy karazafy andrakoto malalatrany. Tsy eo ny angina malona ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny filoha lefitry ny RMDM latsaka katerena tanteraka ny firenena ary izao miampindray ireo namony iainy hatamin'ny raharaha Ambohimalaza. Misy marina tiana takomana ao hoy Pasteur Edouard Tsarame matoa tsy avoaka Paibe maso ny valin'ny fanadiadiana ny fanjakana izay milaza fa manana hopitaly manara-penitra maro kanefa tsy nahavita navaolana teo anatrehany ireny faty-olona mikarazana ireny. Fanontaniana mapetraky ny filoha lefitry ny RMDM ny antony anafenana ny marina mahakasika io raharaha io. Zavatra hitantsika sy iainantsika dia fisamborana olona no misy ary milefana anaty ala ny ankabetsahany olona ka izay no itenenanay mikasika n'le base toliara hoe raha ohatra ka natao hanaovana sesitanin'ny masikoro raha ohatra atao hampiadinany masikoro raha ohatra atao ka hampifamono sy hanagadrana anay dia angamba tsara raha ohatra ka ajanona alay base toliara satria tsy hita tsy soritra amin'ny endrika ety ivelany zany fampandrosoana na tombotsoa resahany sasany amin'le base toliara zany fa zany zavatra hita zany zavatra ianany olona ka zay RMDM dia miteny hoe aloha ajanona le base toliara fa miteraka ny zavatra rehetrarehetra zany.
mahakasika ny rarabazy toliara kosa nambarany fa mampisarabazana ny samy piray-tandrazana ny fanaovana amboletra natanteraka azy io tokony hajanona ny tetikasa ho izy ary mila miroso amin'ny fifandresen-dahatra mazava mba hatsapany ireo manohitra izany ny tombotsoa azo ny ireo mankasitraka amitoviana ny tadinokanga mba tsy ho tonga ny amin'ny adipoko sy ny fifandrangitana lava tsy tokony ho fitaovana ampiadinany samy malagasy ny bazy tuleara ho hiatrany ny RMDM nanamafy ary tsy azo ekena ny anjakazakany tombotsoan'olomitsy amin'ny tany sy arena ny firenena mampieritreritra ny olona sy mampiahiainy olona hoe misy fahamarinana tokony hivoaka ao anatin'ilay raharaha hoe aiza no mety ahitantsika ny marina ao anatin'ity raharaha ity ny fanontaniana mipetraka dia zao aiza ho aiza eto a Madagasikara zany misy an'ilay atao hoe hôpitaly manara-penitra zay zany fanontaniana mila valiny zay hoe aiza ho aiza eto a Madagasikara misy an'ilay hôpitaly manara-penitra satria ohatra ny hoentina any amin'ny hôpitaly reo olona reo fa tsy hita le manara-penitra hanavotana ny ainy malagasy ny mpitondra fanjakana nefa miteny fa hoe misy hôpitaly manara-penitra be da be eto a Madagasikara aiza ho aiza le hôpitaly manara-penitra fa fahafatesana mikararana ny mivoaka avy eo amin'ny hôpitaly zay le manara-penitra tiana hiainan'le malagasy fanontaniana maro no mifamaofao mahakasika ilay raharaha Boeing 777 isan'izany hoe tsy mahatokony rafi-pitsarana sy ny mpitandro ny filaminana malagasy feny fitondrana mahatonga azy ireo hanafatra ny FBI avy any Amerika kanefa i Madagasikara eto manan-karena olona manam-pahaizana mahay ny mpitsara sy ny mpanao fanadiadiana ary ny famitorana malagasy fa misy olona arovana sy mibaiko azy ireo ao matoa tsy manatanteraka ny asan'izy ireo ho hiatra ny pasteur Edouard Tsarame kan'ilay raharaha Boeing 777 raharaha Boeing izany tena tompon'ireo Boeing reo nahatonga azy nomena matriculation gasy avy ety amintsika izany tompony fa lasa resa be mameno tanàna ny ty resaka Boeing ity eto nefa misy tompona andraikitra misy olo manam-pahefana mahefa misy mpitsara eto misy bianco eto misy pak eto misy samfiny eto fa nahoana no miantsona olona avy amin'ny ivelany agny ity resaka Boeing 777 ity izana ampangina ny vahoaka ho hiatrany ny filoha lefitry ny RMDM satria andray ny fiaonana tampony Sadek i Madagasikara izana tapenambava ny fianakavian'ny maty teny Ambohimalaza ny vahoaka voakasiky ny bazy tuleara ary ny olana ara-pitsarana amin'ny Boeing 777 ireo raharaha rehetra ireo izay samy miteraka savorovory eto amin'ny tany sy ny firenena avokoa ao anatin'ny savorovoro zao ianareo no miantso vahiny avy any ivelany ina ny tanjonareo hampiakana Madagasikara eo anivony Sadek ve sary Sadek ny tianareo hanasany lamba maloto Madagasikara ambarao le tena tanjonareo ao anatin'izao fa raha olona tena ty tandrazana ianareo najanonareo fivoriana io satria lasa resa be eto amin'izao tontolo izao ity raharaha 777 ity ho any Madagasikara io arena tokony hanovana fivoriana eto nanino feranao tsy teny nareo manana filazanareo ny olona koa manana filazana fa tsy zany ny fitoniana ilaina tsy ohatra zany ny ataonareo mampisavorovoro an'ity fireneny ity nareo nieretreretana efa imbetsaka zahay nanome sosokevitra reto ny sosokevitra nomenay tsisy ninonareo voalohany
Nazava ny fanambarana nataony RMDM androany afa-tsy misy afa-tsy ny fikaonanoam-pirenena no vahaolana fohy ezaka entina mamany olana sendrany Madagasikara amin'izao fotoana. Ambonin'izay dia mila ravaina tanteraka ny gouvernemanta satria tsy mahomby izy ho atao andro fanginana ho fanajana ireo malagasy nodimandry kosa ny andro ny 10 Aogositra 2024 avy izao izay fitsingerenan'ny taona ny RMDM ho fanajana ireo namo ny ainy. Vaovao manodidina ny raharam-pirenena izay ihany mitohy hatrany ny fitaka ataony mpitondra fanjakana hatramin'izao mifangaro voraka ny fitantanan-draram-panjakana sy ny raharahany fandrarana ho ny solombavamboaka androany malona ireo raharaha miteraka resabe eto amin'ny firenena mpitondra tsy niomana hitantana ny firenena misy eto ka tsy mahagaga raha izao ny fiainan'ny malagasy ho ny fanamafisana fanadihadiana. Voaporofo izao fa mpitondra tsy niomana hitantana ny firenena no misy eto ankehitriny. Manjaka namanamana tombotsoa manokana ka mitarika akizy ho an'ny vahoaka ny solombavamboaka fetrara lamozafy-milolona miariary zany manolola ny raraboina mitondra laram-pamantarana malagasy lasany Iran. Resaka ny BDB ary tsy nisy tsy nanana n'ilay ataoko hoe le fahaiza manao tsy niomana ny tantana zay no izy tsy niomana nitondra n'ilay firenena ary rehefa tonga teo amin'ny fitantanana n'ilay firenena dia ny resaka nepotisme namanamana ny fifampiarovana ny tombotsoa manokana zay no nanjaka miariary zany amin'izao fotoana zao mifandimby ny skandale dia vitavita ho azy afaka vitavita ho azy ireny tompona andraikitra ambony rehetra teto amin'ny firenena piray petsapetsa tamin'ny volomboasary mianakavy fa mody ny tabatabaina izy dia mody ny esorona tamin'ny toerany fa ny kazena tany ambadimbadika tany napetraka tany amina toerana hafa dia nodina nampanginina ny raharaha mahakasika an'izy ireny. Tsy tonga ho azy ity raharaha ity fa misy resabola sy kolikoly ambadika izany no ny fanazavana. Mibaribary ny fiarovana ny orinasa vahiny izay ambara fampanelanelan amin'izany. Mifangaro voraka ny raram-panjakana sy ny raharaha ny mpandraraha. Aleo andeha ny fanadihadiana parlementaire raha hita ny tena marina hoy ny fanamafisany. Ka raha tsy matahotra ianareo raha say ianareo mijoro fa nanao ny marina sy nanao ny tsara aleo andeha n'enquête parlementaire mahakasika ny raharaha io dia mitodika amin'ny ministerany fitantanam-bola ihany koa sy ny teti-bolany amin'le hoe mba hanao fanadihadiana hoe reny orinasa ireny raha ohatra nisy opération na transaction nataon'ireny hoe inona marina ny tena ataon'ireny teto Madagasikara tsy maintsy nisy volana andehandeha tao ambadika tao matona azo an'ireny immatriculation avy amin'ny ACM reny immatriculation natokana ho amin'ny Madagasikara ny hoe 5R naninona no mipetraka any Iran tsy nisy olana mihitsy ilay avion no naninona nazo dikan'izay nisy resa-bolana andehandeha tao ambadika tao nisy resaka tapomasy tao nisy resaka kolokolo tao nisy resaka faisana tsokombakomba tao nisy volana andehandeha tao ambadika tao tokony hanao fanadihadiana satria tsy ny mpivaroboanjo nareo tompona raikitra amin'ny sampandrarahany etra sy ny mpivarotranana zay efa mpandoavinareo etra amin'izao fotoana zao efa mizaka antserany aina fa reny misy orinasa ana vahiny zay efa fatapatatra satria misy ny resaka mandeha ary voaporofo sy voamarina fa orinasa manao zavatra maro arovana mpitondra. Fisehosehoana sy atratra ny andro rajoelina no entina hitantanana ny firenena ankehitriny. Tsy misy ny fifampiarana sy ny zarandraikitra amin'ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana. Adino ny mampitondra azy fa terenana arak'izay tiany ny vahoaka malagasy. Tsy apasity zany amin'ny tena antom-pisiny ny bus électrique sy ny téléphérique eto Antananarivo. Ka isak'izay misy vahiny vao ampiasaina kanefa ny vahoaka malagasy no mibabiny trosa anefan'izany. Mitohy hatrany ihany koa ny fitaka sy lainga. Nambara teny ampiandohany fa naja ny tontolo ihany ity fitaterana ny tariby ity kanefa ankehitriny indray tena ambara fa groupe électrogène no ampandehana an'izany. Tsy sanatria fanatsatsona fa tsy hanala tsy ho vahaolana velively ary tsy ny fanandrify ny amin'ny fampanantenana sy ny resabe natao raha vao natsangana zany telo taona lasa zay ny hoe hanaja ny tontolo iainana zao ary aloha dia efa mifanohatra amin'izay satria tsy handeha akory izy fa fisehosehoana groupe électrogène resaka vondrona mandeha amin'ny solika no ampandehanana izany aloha raha toka nahazo alalana tamin'ny fankatoavan'ny ONE tamin'izany taona 2024 fa hoe angovo madio zany no nandefasana azy zay aloha dia efa tsy marina ary tsy voalohany zay fanimpoliny fanindroapolony zay faninjatony dia mahakasika lay bus ihany koa le hoe fiara vavety tonga ny andihan'ny fahatelo dia raha tonga ny andihan'ny fahatelo dia tsy fantatro ohatsy hoe mpandraraha koa ve zany lay mpitondra zay tarihina Andriamatoandro Rajoelina. Raha ny fantatra isokatra amin'ny ampahany ho an'ny daholobe amin'ny 12 Aogositra 2024 avy izao ny teleférika.
tetika azy izay mitentina roa ny 50 tapitrisa euro ary ny taranaka faramandimby no anefa nitrosan'izany. Mampiasa vorovory ny sainy maro ny raharaha fiaramidina Boeing 777 miisa 5 nahazo laram-pamantarana malagasy ary lasa ny Iran. Ratsaivina samy laza ho tsy malala ity raharaha ity na ny filoham-pirenena na ny praiministra. Takina ny mangarahara sy ny sina fanadihadiana lalina hoy ny mpanao politika Gaby Vakiniadina avy amin'ny RMDM. Maro ireo raharaha mampiayay sy ny fanodinkodinana fananam-panjakana nataon'ny fitondrana. Andrasana ihany koa ny fahatongavan'ny FBI hanao fanadihadiana saingy mbola mampahana ihany hoy ity mpanao politika ity raha tena ny FBI no tonga na kisarisary fotsiny hanambakana ny vahoaka. Fanadihadiana eo amin'ny sany Andry Rakotomalala. Mbola misarika ny sainy mpanara vaovao ny raharaha mikasika ny Boeing 777 miisa 5 izay manana laharam-pamantarana malagasy kanefa lasa ntsokosokotany Iran. Samy laza ho tsy malala ny fivoahany ireo fiaramanidina ireo ny mpitondra ambony atao ny praiministra sy ny filoham-pirenena tsy finday anefa ny fiaramanidina ka ho azo tazomba ao am-paosy hoy ny mpanao politika. Tsy afaka nandefa ireo fiaramanidina ireo nivoaka ireo tompona ndraikitra amin'izany raha tsy nisy taratasy sy fanomezan-dalana ara-dalàna avy amin'ireo manam-pahefana ambony mitaky nisy ny mangarahara sy ny fanadihadiana lalina i Gaby Vakiniadina. Tsy tokony ho adinoana ihany koa hoy izy fa efa maro ny raharaha mampiahy teo aloha atao ny fanjavona ny volamena tao anaty kofra izay mbola tsy nisy fanazavana na fanadihadiana matotra hatramin'izao. Zay compétition zany arem-pirenena fitaovam-panjakana vahoaka malagasy ny tompony fa tsy ho an'olo tokana na ho an'olona ray. Tsy telefônina reny ka azo atao am-paosy ary tsisy taratasy frauduleuse zany teto fa matoy ny tavoavoaka dia taratasy ara-dalàna mivoaka teto. Dikan'izay amiko dia fanalana ilany vatany fotsiny fa na hoaizy izy na hoaizy ao anakoa feo azo zay no angatahana ny bianco malagasy ny samy filina malagasy mba hiditra amin'ny tantara io dia mpitsara malagasy tahaka ny tsarana ny praiministra teo aloha resaka tany io le izy mitsarana azy teo fa ny anazy ty resaka repionina resaka tany malagasy arena malagasy tokony hiditra amizay mpitsara dia mba hoiteto marina amizay tsisy ambony lalàna nampitongona vahoaka. Zay ty ametraka sy hoe ty voandroany koa ny film ohatran'iny misy fa isaky mamay ny rano dia ampangatsiahana enganeka tsy angatsika tsony ny rano io fa mba hahafana mifoana amizay satria marina tsy maty ary mitangorona ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo na inona zava-misy tsy maintsy avany ambony midina ambany fa tsy ambany miakatra ambony zany amiko zany ao izy. Koatra izay tsy reraka hoy ity mpanao politika ity ny fanjakana milaza fa ny mpanohitra no ao ambadiky ny tsy fihetezana rehetra ataony ireo mpitondra na mariny Gaby Vakiniadina ihany koa fa safidy ny mpitondra ny nampiditra ireo zanany amin'ny fitantanana raharam-panjakana ary hita izao fa mbola mitoy ny raharaha maloto sy ny fanodinkodina mpananam-panjakana eto amin'ny firenena. Eto Madagasikara amin'izao zavatra zao dia ohatran'ny hoe tia hanampina maso an'le vahoaka malagasy le mpitondra. Aoka nefa zava fa le vahoaka malagasy efa mianatra mahay dia malala fa misy olona supérieur an'le ministre naniraka azy nanao ny zavatra ary lainga rehefa zay fa communiste complice zareo. Amiko zany te amoaka fotsiny le mpitondra fanjakana hoe zay madio manoloana an'le alitono moa dia tao anatin'le loto izy miara-maloto daholy raha fijerena amin'ny maso tsy miangatra dia tena tsy afa manao an'iny mihitsy zany ministra zany raha tsy nahazo alalina avy amin'olona amboniny hitany hoe ny amboniny mazava be fa nga Henri Rajoelina nga Tsai Christian zay tady anako maso ihany keo tahaka an'le volamena mivady tiavy tena ministère zay mariana efa iny aloha dia mbola ao ny doyen des juges ny dossier fa mipetraka fotsiny azo zay no atony mahafinaritra an'le hoe isin'le FBI tonga eto raha tena FBI izy fa tsy FBI le fitapitaka fotsiny.
andrasana fantatra ho ity mpanao politika ity ny fahatongavany FBI anao fanadihadina eto Madagasikara mba hivoany ireo marina rehetra manoloana ny raharaha na voasaringotra ireo mpitondra ireo. Mbola fanontaniana mipetraka hafa ihany koa anefa ho hiatrany ity mpanao politika ity hoe tena FBI marina ve no tonga eto sa kisarisary andemena ny sain'ny malagasy fotsiny ihany. Pejiny sosialy kosa indray manameloka ny fandriavana fananan'olona maro miampy fandriavana fiangonana telo tao amin'ny fokotany Ambohisaina Toamasina faharoa ny Bureau national ny fikambanana Silamo malagasy raha ny fanambarana nataony androany nandefa taratasy misokatra ho amin'ireo ambaratonga mpahefana rehetra izy ireo ijery sy andray fepetra makasika izany ary manome 27 ora amerenana ny tany amin'izy ireo fanadiadina eo amin'ny sariny tahiriny. Nampiakapeo manoloana ny raharaha fandrodanana trano tao amin'ny fokotany Ambohisaina Toamasina faharoa ny Bureau national ny fikambanana Silamo malagasy androany. Mialohan'izy ireo tanteraka ny fanimbana sy fandravana tsy manara-dalàna misy tao an-toerana. Fa raha olombelona mpanompon'Andriamanitra napetraka ao ireo olona nandrodana ny moskenao zao tompo Allah. Zao ny sary fiafarana. Anao koa mandrodana azy ireo amin'ny fahefan'izy ireo sy ny fiainan'izy ireo. Nahafahan'izy ireo nandrodana izao moske zao. Nahafahan'izy ireo koa nandrodana ny trano fivavahana ho andreo mpiray tandrazana aminay na dia kristiana izany. Nandefa taratasy mivantana amin'ny ambaratonga mpahefana rehetra eto amin'ny firenena izy ireo ijery sy amahy ity olana ity ka nanome 27 ora amerenana ny tany amin'izy ireo. Manaitra ny fitondram-panjakana zahay handray fepetra aingana ao anatin'ny 72 heures hamerina izany tokotany izany aminay Silamo malagasy ao anatin'ny 72 heures ary anangana ikoa ireo olona nandrodana hanangana zany moske zany hamerina azy amin'ny laoniny. Fa raha tsy miverina amin'ny laoniny ilay moske ifampiantso ny Silamo rehetra eto Madagasikara izay miisa 6,775,000 ny isanay mpino Silamo. Ankoatra ny moske iray trano fivavahana kristianina roa fonenan'olona 1,700 misy olona 10 mahery no rava tao anatin'indray mpimaso ny maraina ny 27 jolay lasa teo. Nandresy teny amin'ny fitsarana ary efa manana ny certificat juridique momba itany ho avokoa ny mponina voakasika raha ny fanazavana saingy arité municipal efa nofoanana no mbola nampiariny ihany araka ny fanamafisana. Miantso ny firaisan-kinany rehetra izy ireo manoloana ity tranga ity ary miantso ireo solombavam-bahoaka hijoro manoloana ny zava-misy. Mijoroanareo mampanao lalàna anareo fa tsy ara-dalàna zao fandrodanana izao, tsy ara-dalàna fandrodananareo tranon'olona mpiray tandrazana aminay. Tsy misy fampandrenesana ao anatin'ny 70 andro, tsy misy fampandrenesana ao anatin'ny 80 andro, tsy misy toerana voatokana mifanaraka amin'ny lalàna hamindrana azy ireo. Lasa 4,000 ireo vahoaka reo. Misy olona mbola mampinono, misy olona mitaiza kely, misy olona manana foto-drafitrasa izay indrindra-mbola tany amin'ny banky arobaina ao anatin'ny ndray andro. Ankoatra ny tao ambalana omby Ambohisaina trano maro ihany koa no niaran'ny fandrodanana tao amin'ny fokotany Ambalatenina ao amin'ny carreau 2 sy 3 distriktan'ny Toamasina faharoa. Zazamam-behivavy sy be antitra maro no tsy manan-kialofana no sady tsy misy mpijery manoloana ny tranga. Fandrodanana samy hafa avokoa ary mitovy fomba fiseho samy tsy misy fampilazana raha ny fitarainana. Maresaka avy any ivelany ataoriny fivoriana naritra ora maro dia nankatoavy ny filan-kevitra misana ny fiarovam-pirenena Israeliana ny drafitra kanina ny Gaza City fanapahan-kevitra vaovao izay manamarika dingana lehibe amin'ny ady mitohy izay efa naritra 12 volana. Tsy tantana ny Gaza maharitra Israely ho ny Praiministra Netanyahu miayay katoeriny Hamas sy ireo vondrom-piarahamonina raisam-pirenena izao fakana Israely izao. Fanampanazavana. Nambarany Bureau Prime Ministre Benjamin Netanyahu fa nankatoavy ny filan-kevitra ambony misahana filaminana ao Israely ny drafitra andraisana tanteraka ny Gaza City ao amin'ny faritra avaratry Gaza. Dingana vaovao amin'ny ady ara-miaramila efa nahatra 20 volana izao fanapahan-kevitra izao. Nambarany Prime Ministre fa tsy mikasa ho tompon'ny faritra Israely fa mikendry anangana faritra fiarovana anakanana ny fiverenan'ny Hamas eo amin'ny fitondrana. Avy eo dia entiny ery araba naramasy sy hitantana ny Gaza ny fitondrana. Nanohitra izany mivantana ny Hamas izay nanamarika fa fanonganam-panjakana sy fanaparam-pahefana izao ataon'ny Israely izao. Raha ny taremarika navoaka ministera ny fahasalamana tantanan'ny Hamas dia 530 sy 9 alamahery eo Palestina namony aindy ary mihoatra ny ho tapitrisany no nafindra toerana satria tratra ny fahasahiranana lalina sy mosavy. Etsy andaniny tsy manohitra io drafitra io ny Algériana hoy ny filohany. Anjarany Israely mandray fanapahan-kevitra
hoy Donald Trump. Atreto manjavozavo sy mazava ny hoavin'ny Gaza aoriny ny fandroan'ny Hamas. Manano-ponina fa itoy ny fahoriam-ponina raha tsy misy vahaolana ara-politika sy sosialy lafitrezaka. Miantso fihetsika mazava ny firenena mikambana sy ny fikambanana mpiarana zon'olombelona ho fiarovana ireo sivily. Miaratsy ny toedrara ka miandrandra vahaolana maharitra sy fifampiresahana mirindra ny vahoaka ao Gaza sy ny sehatra iraisam-pirenena. Manohitra mafy ny fanitarana ny ady ao Gaza ny vahoaka Israeliana. Maneho ny aiany ankoa ny lehibe ny tafika Israeliana izay nampitandrina fa mety hitarika fahafatesana sy haniba tanteraka ny tafika izany rafitra izany. Na dia ho aza ny fanoheran'ny vahoaka sy ny firenena mikambana dia nanamafy ny entana io Praiministra Israeliana fa anaraka ny fanapakevitry ny kabinetra misana ny fiarovam-pirenena ny tafika. Fanadihadiana. Vahoaka Israeliana anarivo no manohitra tanteraka ny fanitarana ny ady ao amin'ny faritry Gaza. Manany amin'ireo takalonaina mbola voatazona ao Gaza izy ireo. Tsy mijanona eo amin'ny vahoaka tsotra nefa ifanoherana io. Misy ao anatin'ny fitondrana miaramila no nanambara ankariazy ny tsy fanekena izany fanapakevitra izany toy ny lehibe ny tafika Israeliana Ilzamik. Nampitandrina ny amin'ny mety ho vokatry ny fandraisana fanapakevitra andray an-tanàna tanteraka ny Gaza ny tenany. Araka ny fanazavana mety hiteraka fahafatesana ireo takalonaina mbola velona ary anery ireo miaramila hiditra any amin'ireo faritra izay efa nanana ny Hamas fotoana ampy iomanana amin'ny ady nandritra ny volana maro ny fanamafisana ny ady. Na dia niarany tsindry ankolaka aza ny lehibe ny tafika Israeliana dia nanamafy Ilzamika fa mbola aneho hevitra trany amin'ny fomba matotra mahaleo tena ary araka ny tokony ho izy ny tenany. Atramina nomboan'ny fanafiana an-tanety tamin'ny 20 Mei lasa teo dia mbola tsy nahavita nampanaiky ny faharesena ny Hamas izy ireo hatramin'izao. Vokany miaramila 220 maty reraka ireo tafika nafindra toerana ary amin'izao fotoana izao dia miatrika tsy fahampiana vata miaramila ny Tsahal. Eo anatrehan'izany rehetra izany nanao fanambarana mazava i Benjamin Netanyahu, Praiministra Israeliana fa anaraka ny fanapakevitry ny kabinetra misahana ny fiarovam-pirenena ny tafika Israeliana na eo aza ny tsy faneken'ny vahoaka Israeliana ny toizany ady. Araka ny tombatombandreo manam-pahaizana tsy hitako fotoana ela ho an'ny tafika Israeliana ny fifehezana ny faritra sisa tavela ao Gaza izay mbola tazomin'ny Hamas. Etsy andaniny mitaky ny anajanonana avy hatrany ity drafitra ity ny firenena mikambana. Mpanjono nahazo trondro mananelatra namokatra fitaovam-pitsaboana ara-teknôlôjia tamin'ny alalan'ny intelligence artificielle vaovao ny tao amin'ny hôpitalin'ny Chine. Akoho voatabadoka nefa tsy maty tany Colorado ireo no tranga hafakely entiny Sara Anjaratiana Araoary. Azon'ireo mpanjono tao Toliara ny visavisa na ny trondro mananelatra mahavariana ny olona maro. Tsy trondron-dolo na anivazimba na akaiky ny farahandro ity trondro misy elatra ity fa visavisa na Exocutus volitans no anarany. Tsy hoe mananelatra koa izy dia hoe anidina itety abakabaka tahaka ny vonona fa azona misidina mihoatra ny rano fotsiny raha misy bibikely sambonina amin'ny rano na koa antsirana izay mitady hamono azy. Fa teto moa zany dia tsy afaka ny ala aloha fa dia sakafo atoandrin'ireo mpanjono tao Toliara izy ity. Misokatra any Chine ny hôpitaly voalohany tantanany intelligence artificielle. Tsy misy mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ity hôpitaly izay niforonin'ny université ny Tsinghua ity. Docteur Al 12 no mitsabo ary afaka mandray marary hatramin'ny 2 alina isan'andro. Ireo milina ireo dia afaka manao fitsaboana manontolo toy ny manadiady, mizaha ara-pahasalamana sy mitsabo. Tsy mety reraka, tsy manadino ary miasa 420 ora amin'ny 420, 7 andro amin'ny 7 andro. Tena hafakely, akoho tapadoa nefa tsy maty. Zava-nisy tany Colorado tamin'ny taona 700. Namono akoho atao laoka ity rangahy ity ka nitapahany lohany toy ny fanao mahazatra ny lohan'ilay akoho. Rehefa ho karakaraina nefa dia gaga izy fa nitsangana ilay akoho. Nanomboka teo dia nikarakarainy, nomeny sakafo tamin'ny alalan'ny sondy kely ary notsaboiny ilay ratra saingy tsy navela notapahana ny fivoahan-drivotra fa nasiany fitaovana kely nandritra ny volana vitsivitsy ivelomany ilay akoho. Lasa nalaza tao États-Unis ity akoho ity, nivoaka tele sy gazety ary nanaovana sary mivongana vita amin'ny vy ka nomeny anarana hoe Mike. Tantara tena nisy izy ity
ary mbola ao Colorado ao amin'ny faritry États-Unis io sary vongana io lasa toeram-pitsidiana ary efa nisy malagasy maro efa tonga nitsidika tao fa seporana tampoka moa nafaty ilay akota tsy aoriana. Ateo ny fiarana tongokilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rampitsidray veloma tompoko.